Andriamatanjato Ramonjy na Injato. Mpitaiza tanora sy fanatanjahantena entraîneur national amin'ny karaté do nanomboka tamin'ny taona 2021. Manambady tiraka-ray vavy. Ny fianarana nataoko zany dia nanao gestion sy management teny Katso. Ny asa farany nataoko zany zao directeur na supervision et formation tamina orinasa anankiray. Alohan'izay gérant adjoint ny station service Galana. Candidat team amin'ny faritra Tsiafa, commune ambanivohitra Tsiafa, ary mitondra ny laharana faharoa. Eo ngamba no ilazako hoe misy tombony lehibe ho ahy sy ho an'ny tanànako izay eritreretiko hiadidina ny fahalaniko amin'ny maha-mpitaiza tanora, amin'ny maha-mpitantana orinasa ary amin'ny maha-kristianina indrindraindrindra, satria Andriamanitra no mametraka eo amin'ny toerana io. Niza mitady an'io toerana io, an'Andriamanitra irery ihany no mahafantatra hoe iza ny tokony eo na iza ny tokony tsy ho eo. Nanomboka tamin'ny taona 2000 fony ny mbola ben'ny tanàna Andriamatora Valomanana dia efa mpikambana tao amin'ny tiako arivo ary ny taona 2020 tamin'ny fifidianana iny dia anisan'ny nanangana ny komity mpanohana ny ara-dalàna, komity mpanohana ny marika Ravalomanana sy komity mpanohana ny safidim-bahoaka tany amin'ny faritra Tsiafa tamin'ny commune misy anay iny. Nanomboka teo dia tsy niala mihitsy nandrindra tamin'ireny taona namaivay teto amin'ny tanànantsika ireny tamin'ny taona 2020 tao amin'ny tiako Madagasikara. Mandrakity ny androany dia misaotra an'Andriamanitra fa izaho no voatendry hitantana raha sitrapony ny commune Tsiafa. Voalohany indrindra telo mianadahy no roa vavy ary zany lahy za irery. Ny tanànan'ny Tsiafa zany vehivavy no odi-miasako amin'ity, izay ny olona rehetrarehetra dia miteny fa tsy tokony hoentin'ny vehivavy ny Tsiafa. Ray zay dikan'izany zany manana tombony amin'ny mahalatokana. Faharoa eo amin'ny maha-mpitaiza tanora, mpitarika fanatanjahantena raha ho an'ny tanora fantatro tsara ny tokony hitondrana ny tanora sy ny fampandrosoana azy na eo amin'ny lafiny maha-olona zany ny lafiny arak'asa sy ny lafiny ara-panatanjahantena indrindraindrindra. Eo amin'ny fitantanana araka ny lazaiko hoe gérant efa nitantana orinasa lehibe, nitantana ny direction na orinasa anankiray tsy ambo na idokantena fa mety misy zavatra kely haiko ihany hitondrana ny tanànan'ny Tsiafa. Amin'ny ambanivohitra ny commune Tsiafa tantsaha daholo ny ankabeazan'ny olona, dikan'izay mila fampandrosoana ny tantsaha ary io no miantoka ny fiveloman'ny indrindraindrindra ho an'Antananarivo renivohitra. Dikan'izay tsy maintsy atao izay ampandroso ny tantsaha amin'ny lafiny rehetrarehetra, ao anatin'izany ny lalana, satria tsisy vokatra hivoaka mihitsy raha tsy ara-dalàna ny lalana. Manarak'izany ny fampianarana no miantoka ny maha olombanina ny taranaka, ho an'ny taranaka indrindraindrindra ny joroko ho amin'ny tanàna eo, ary ny sisa rehetrarehetra moa zany dia ho fampandrosoana amin'ny maha olona. Zany rehetrarehetra zany dia ho fampandrosoana amin'ny maha olona ho an'ny tsirairay avy ao amin'ny commune.